miarapantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Andao hivavaka, handresena ny coronavirus. Izay indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus amin'izao fotoana izao dia te anontany ianao manao hoe mino ny herin'ny vavaka ve ianao? Fantatrao ve fa ny dokotera sy ny fitsaboana samihafa dia fitaovana ihany, fa Andriamanitra ihany no manasitrana. Mino ve ianao fa ain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra? Ary mino ve ianao fa mahery lavitra noho io coronavirus io ny Andriamantsika? Ary mino ve ianao fa manana hery ihany koa Andriamanitra hiarovana antsika sy hahatonga antsika ho mpandresy ao anatin'io valanaretina coronavirus io? Te hampatsaro anao ary havana tantara fohy ao amin'ny soratra masina dia ny tantaran'ny zanak'Israely rehefa tonga ny fandringanana tamin'izy ireo tany anefitra nataon'ny menarana afo. Tamin'izany fotoana izany vovoakaikitry ny menarana afo ny olona dia tonga dia fahafatesana avy hatrany miandry azy ireo. Kanefa dia izao nanome vahaolan'Andriamanitra. Dia izao hoe nanao menarana varahana izy ka niza nijery an'iny menarana varahana iny fotsiny dia nahazo fanasitranana tamin'izay aretina mandringana izay. Ary izany rano te hitarika ansaintsika ao anatin'izany. Mety misy tokoa ny arety mandringana samy hafa, fa izany rano te hitarika anao hijery sy hibanjina an' Jesosy Kristy Tompo. Ny dikan'izany dia hoe mino, satria ilay menarana varahana izay namboarina dia tsy ino fa tandidon'i Jesosy Kristy Tompo io, izay nomboana teo ambony azy fijaliana ho fanavotana antsika. Ka niza mijery ny zanaka, ozy ny Jaona 3 dia ahazo famonjena. Ahazo famonjena izay mijery ny zanaka. Ary ny soratra masina ary havana any amin'ny Salamo 4:9 dia tena be dia be mihitsy ny tenin'Andriamanitra izay anambarany ao. Raha vakiko fotsiny izao ny soramandry dia milasa izy manao hoe ny fahatokian'ny olo-marina an'Andriamanitra na dia manakaiky azy ny loza manjony sasany. Dia ovakiko amintsika io Salamo io fa zao tena omany tsara ny fonao dia enoy tsara ny salamo izay ovakiko ary ndeha hiaraka hamaky an'izany sika amin'ny finoana. Dia ao aorianan'izay dia hivavaka sika, apetrakintsika amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fa ny Andriamanitsika raha tena mino koa ianao dia mahavita miaro anao ao anatin'io aretin'io izy. Ary io Salamo 4:9 dia tena miresaka arety mandringana mihitsy, ary tena miresaka ny famonjen'Andriamanitra ao anatin'izany atao hoe arety mandringana izany. Ka izany rano dia te hitarika ansaintsika fa indraindray koa tsika manoloana ny fiparitahan'ilay aretina dia mieritreritra hoe aiza koa ny idiran'ny fivavahana amin'izany fa tsy maintsy fitandremana sy ny zao tsy maintsy mitandrina tsika, fa aza miazakazaka amin'ny zavatra samihafa. Fa ny tena voalohany indrindra izay hiazakazahantsika dia ao amin'Andriamanitra no misy ny famonjena azo antoka indrindra ho antsika, ary ao aminy isika no miazakazaka. Koa dia raha mino ianao dia asaiko ianao hiaraka hamaky ny Salamo 4:9 amiko, ary rehefa vita izay dia hiaraka hivavaka isika. Fa izao vavaka izay ataontsika izao no vavaka andrakofana amin'ny finoana atsika tsiraray avy ho amin'ny fiarovan'Andriamanitra manoloana izao valanaretina izao. Raha mijery ny zanaka fotsiny ny zanak'Israely dia nahita famonjena. Mino ary havana, fa raha mino anao amin'ity an'io dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompony Salamo 4:9. Ny mitoetra amin'ny fiorenana izay any avy indrindra dia monina eo ambanin'ny aloky ny tsy toa. Izao ilaza amin'i Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitra izay itokiko. Fa izy no hanafaka anao amin'ny fandrikin'ny mpihaza sy ny arety mandoza. Ny volon'ny elany no anaronany anao, ary eo ambanin'ny elany no hialofanao. Ho ampinga kely sy ho ampinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manodidina noho ny andro, na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitatao-vonana. Na dia hisy arivo lavo azy eo anilanao sy ray alina eo ankavananao, dia tsy hiatra aminao izany. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny hamaliana ny ratsy fanahy. Satria hoy ianao, Jehovah, ianao no aroko, sady nataonao ho fonenanao ny avo indrindra, dia tsy hisy loza anjoanao na aretina hanakaiky ny lainao. Fa izy andidiny anjelony aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra lehanao. Eny an-tanana no hitondrandreny anao,
fandrao tafitony amin'ny vato ny tongotrao. Ny liona masika sy ny vipera ho diavinao. Ny liona tanora sy ny menarana no ho itsahinao. Satria izao no niraketan'ny fitiavany dia hamonjy azy ao. Anandratra azy amin'ny avo ao satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia mahaly azy ao. Ho eo aminy ao raha ory izy hamonjy sy hanome voninahitra azy ao. Hovokisako fahela-velona izy ary hasehoko azy ny famonjeko. Hovokisako fahela-velona izy ary hasehoko azy ny famonjeko. Tiany eo ny famonjeny aminao Andriamanitra. Fandroany raha mino ianao fa nivavaka manova zavatra. Andehantsika ametraka ny finotsika sy ny fahatokiantsika tanteraka ao amin'ny fiarovanaN'Andriamanitra fa izay mialoka ozy izy amin'ny fiarovan'ny avy indrindra dia tena hoe azo antoka. Dia hivavaka sika riavana manasanao anaraka amin'ny finoana izao vavaka izay ataoko izao. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao. Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao. Ianao ilay Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Andriamanitra izay nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Andriamanitra nanao fahagagana sy famantarana maro teo anatrehan'izy ireo. Andriamanitra izay tia ny olonao mandrakariva ary miezaka mandrakariva manome vahaolana manoloana ny sarotra sy ny sakana isan-karazany izay atrehan'ny vahoakanao. Satria tianeo izany herinao izany ianao. Tianeo ilay maha-Andriamanitra mpamonjy ianao. Ary ianao ilay Andriamanitra fitiavana izay efa nanomean'i Jesosy Kristy zanakao ho faty teo ambony hazo fijaliana mba hamonjy anay. Ary ankehitriny Andriamanitra, ianao ny tompon'ny finoana sady mpanefa azy. Ianao ilay Andriamanitra naharo izao tontolo izao. Ianao ilay Andriamanitra mahay manafoana ny zavatra rehetra. Ary fantatray fa zavatra kely foana eo anatrehanao izao valana retina coronavirus izay mampikaikaika sy mampisaritaka an'izao tontolo izao. Ary izay amin'ny tian'io ity dia tia hanantony eo anatrehanao. Tia hialoka eo ambanin'ny elatra ao ary tia hangataka fiarovana feno aminao. Midodododo manantona zavatra isan-karazany ny olona fa izay kosa amin'ny tian'io ity Andriamanitra dia hidodododo hanantona anao ary tia hijery ny Jesosy Kristy zanakao ilay maty teo ambony hazo fijaliana mba ho fanavotana anay ilay efa nitondra ny aretinay sy ny rofinay rehetra ary mangataka fiarovana feno noho ny amin'ny rano Jesosy Kristy zanakao izay nalatsany teo ambony hazo fijaliana. Fa fantatray Andriamanitra fa raha naharo ny zanak'Israely tamin'ny fahafatesana izay nanjoany Egyptianina ny rano ny zanak'ondry nefa dia zanak'ondry ary izany maika fa ny rano Jesosy Kristy tompo izay raisanay amin'ny finoana ankehitriny. Aharo anay izany ary mino n'izany izay. Arovy izay Andriamanitra, arovy amin'izao valany aretina mahazo anay izao. Ary eo ko tanteraka aminay ny teninao teo fa na misy arivo lavo aza dia hijery fotsiny izay fa tsy haninona anay izany. Tsy hanakaiky anay akory, tsy hanakaiky nylay anay akory ny aretina satria izahay dia matoky ianao, izahay dia miaraka aminao ary eo ka tompo ny anjelinao no anehoanao fa tena miasa ianao ary tena miaro ianao. Ka na iza niza manaraka amin'ny finoana izao vavaka izao dia tsy ataonao mitovy ny mino anao sy ny tsy mino anao fa ho avahanao Andriamanitra satria mijery ny zanaka ary dia hita fiainana azo fanasitranana manoloana izao valana retina izay mahazo an'izao tontolo izao. Indreto izay Andriamanitra mivavaka eto anatrehanao raha misy marary ka manaraka izao fandaharana izao ary miaino izao vavaka izao dia tononiko amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo ilay maty teo ambony hazo fijaliana ny fanafoanana ny virus rehetra any anatin'ny vatany izany marary izany, ny fanasitranana azy dia tononiko amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo. Ary raha misy tompo amin'izao fotoana izao no matahotra sy mitaintaina dia aoka Andriamanitra ny tana maherinao no hitanay sy ho tsapanay fa ainao ataony mamonjy anay ary ianao no hiazona anay amin'izany tana maherinao izany ka tena ho azonay antoka raha hita fiadanana sy fifaliana izay amin'ny androm-piainanay rehetra. Dia apetraka feno ampelantananao ny angatahany aminao Andriamanitra dia ny hanafoananao izao aretina izao satria mino izay fa ny vavaka dia manova zavatra ary antso izao mba hitodianay aminao, mba hiantoranay aminao, mba hianteheranay aminao, mba hanatonanay aminao satria mandalo tokoa izao zavatra rehetrarehetra izao fa izay manao ny sitraponao reriany no aritra mandrakizay. Ampahitao ny voninahitra ao, ampahitao ny famonjenao, ampahitao ny fahagaganao izay Andriamanitra satria fantatray fa mahatoky ianao ary ny teny izay nivakinay teo dia azonao tanterahana izany satria mino ny heriny izany izahay ary mino ihany koa ny herinao ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Koa dia didina amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo ny tahotra rehetra,
ny orooro rehetra ny fanahina rehetra ao anatin'ny mpanomponao iala tsy anakery zeny faoka kosa tompo ny fahatokiana araka ny teny zay nyvakiana teo no anjaka sy toetra feno aty anatinay ka dia anam-piadanana ary ianao le Andriamanitra zay miazona anay miaraka aminay no alorana tanteraka ny fiainanay sy ny mombanay rehetra ary dia mahatoky izay fa miazona anay ianao angatahany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany misaotra indrindra raha eo amen. Raha nanao an'izay vavaka izay tamin'ny fonao ianao ry havana dia mahatoky ny Tompo fa mahatoky ilay fananao ny teny fikasana ary zany akory tsy midika hoe dia tsy raharaha intsony zany tsy hitandrina intsony zany mitandrina mandrakarivo isika fa tsy matahotra ary mitandrina kanefa dia mino kosa fa ny Tompo no tena miaro ao anatin'ny zavatra rehetra dia mahery ry havana dia miraro soanao ho an'Andriamanitra rirany voninahitra amen.